Raha eo anivon'ny knaps nampindramina olo-kafa ny fisotronon'olony be antitra. BEPCS BEP ireo taranja siantifika no tena mampitahotra ireo mpiadina. Fikitiana ny code de la nationalité ho tambazana ohatrinona indray ireo solomam-bahoaka ho fiarovana an-drajoelona. Tompoko lasy tompoko vavy afaly tafaraka amin'ireny tena koa amin'izao takariva ny alatsinainy izy afahatelo ny volana jolay taona 2024 izao miarabanao ary manasanao mpanajana hanaraka ny fampahalalam-bavao hatramin'ny farany. Lafim-bavao ny politika avy hatrany no isataratsika ny fampahalalam-bavao kion-dalana lehibe tsy maintsy holalova ny firenena ny fifidianana filoham-pirenena izay tsy maintsy ho atao amin'ity taona 2024 ity. Maro ny zavatra mila reniny eto Madagasikara ary manana vinanasa ahafahana manatanteraka izany ny kandida Marc Ravalomanana natokana ny tanjona ho an'ity kandida ho filoham-pirenena ity dia ny amerenana amin'ny ny fiainam-pirenena izay nikorotana tanteraka tao anatin'ny 14 taona izay. Onja lalaina Ravalomanana sy Tahirnena. Tapitra amin'ity taon'ity mifampitom-piasan'ny filoham-pirenena amin'izao raha ny voafaritry ny lalam-pandrenana. Miverina ny amin'ny vahoaka ny fahefana amin'ny alalan'ny fifidianana. Raha atao banky tokana dia ny aina tanteraka tao anaty fahantrana sy fahasahiranana ny vahoaka malagasy nandritra izay 5 taona farany izay. Tsy misy izay tsy mikaikaika manoloana izany ny olo-pirenena. Mila ovaina ny zava-misy ankehitriny hoy ny kandida Marc Ravalomanana raha nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny filantsahako vidiny filoham-pirenena nisy sabotsy lasa teo. Maro ny zavatra mila renina eto amin'ny firenena. Anisan'izany ny sehatry ny sosialy toy ny fanabeazana, ny fahasalamana, ny fampananana asan'ny tanora ary ny ady atao amin'ny tsy fandriampahalemana. Tsy maintsy apetraka ny fepetra rehetra azona ny fandresena ahafahana manary ny indray an'i Madagasikara hoy hatrany ny kandida Marc Ravalomanana. Ry vahoaka malagasy mpiray tanin-drazana raha ny zava-misy hitako sy henoko nandrisy ireny kongresy-patra ny tetezako an'i Madagasikara ireny ary vao namafisina n'ireo soloteny avy any amin'ny faritra dia miaina ao anatin'ny fahantrana lalina ny vahoaka malagasy. Miaina ao anatin'ny fahantrana lalina. Latsaka ny kanterena ny firenena ary maizina tanteraka ny hoavin'ny taranaka faramandimby. Tsy mendrika izay toerana metrahana azy zao ny firenentsika. Ary tsy mendrika izao fomba tsy mahomby hitondrana azy zao ny vahoaka malagasy. Satria firenena manana maizy azy Madagasikara, manan-karena Madagasikara, ary ny vahoaka miasa sy limpandrosoana. Ka hoy aminareo amin'ny fomba entitra sy mahitsy, tsy azo ekena ny mbola hitohizana zao fampahantrana ny vahoaka malagasy zao. Eniko ny antsoantsonareo hoe miverena dada, voaraiko ny afatrinareo. Koa satria efa nanome toky anareo fa tsy jery fotsiny izao zava-misy eto amin'ny firenena izao. Rehefa tena nieritreritra ary nandinika lalina dia lalina ny eny ny feon'ny fieritrretana. Ekeko ny fangatahanareo ho kandida. Tsy mora nefa ny adidy sy andraikitra miandratsika. Tsy maintsy mandrobaka ny fandresena isika amin'ny alalan'ny fifidianana ary tsy maintsy mitondra ny fomba rehetra amerenana maika ny firenena mba ahafahany vahoaka ambany lanitra hiada-pinaritra indray. Ary vonona isika hiaro ny safidiny vahoaka fa tsy anaiky lemena intsony fa mbola misy io farany tsy ho foana fanantenana. Mitaky asa sy firaisankina ny fiatrehana izany ary tsy mora ihany koa ny adidy sy andraikitra miandry. Ao anatin' izany ny fisoratana anarana anaty lisy fifidianana nataondra olo-pirenena rehetra mananjo hifidy ahafahany mandaty sabato rehefa tonga ny andro fifidianana ary mila manao ny fomba rehetra hiarovana ny safidiny ihany koa ny tsirairay manoloana ny teti-dratsy ho familivolina ny safidiny. Dada Ravalomanana ihany no afaka hanarina ny Madagasikara ao anatin'izao krizy izao ireo olona-pirenena. Sendra ny fandraisam-peo ny mpanao gazetanay tamin'ity androany ity ny fanamboaran-dalana ny famoronana asa
ary ny vidim-piainana mifandanja amin'ny vidin'entana tamin'izany fotoana no tena natsiarovan'ny olona ny filoha Marc Ravalomanana. Ravirazafimaina sy Mateo Prince. Reraky ny fahantrana ny maro anisa amin'ny malagasy variana mitady ny sakafo hohanina. Betsaka ireo zatovo sy tanora amin'ny taingy tamboho satria tsy anasa. Ny tantsaha indray miana faty antoka lava satria lafo ny masokarena kanefa tsy maintsy amidy mora ny vokatra. Ny lalana moahany ireo vokatra koa tampina daholo. Tsy mahagaga raha mitombo isan'andro ny mpivarotra amoron-dalana, tsy mahagaga raha miha-mahazo vahana ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana. Tsaroany ankamaroany malagasy ny fiainana ny aina tamin'ny fotoam-pitondrany Marc Ravalomanana nanomboka ny taona 2 sy 4 arivo hatramin'ny fanonganam-panjakana 9 sy 4 arivo. Tsy misy tonga lavatra ho ny olom-pirenena saingy nitsinjo kokoa ny vahoaka ny filoha teo aloha tamin'ny lafiny rehetra. Nanamafy tao am-pon'ny olona ny fitiavana sy ny fanohanana ny tokotiko Madagasikara sy ny filohan'ny Marc Ravalomanana ny fanambarana filatsahako vidiny ho filohampirenena. Manana vita zavatra be be, lalana, sody, ara-tsakafo, mora ny vidim-piainana. Azoazo mihitsy ny vidim-piainana amin'izao. Aloha mbola manantena. Za zany tena tatsaha za mbola manantena Ravalomanana. Hoe mbola izy no fitondrana tena mbola manantena hoe iova mihitsy ny fiainana. Tena navita be izy ty lalana nosy be ty fotsiny kosa aloha zao amin'ny fotsy miangatra tamin'izy teo amin'ny fitondrana navita amin'ity lalana ity. Zay aloha hita amin'ny masontsika rehetra mihitsy zay. Izy navita amin'ity lalana ity début nanomboka 2003. Ny vidim-piainana aloha ny fiainana moa zany efa hoe eto miakatra foana tsisy vidim-piainana midiny zany fa miakatra foana fa azo riranana ny fiainana aloha tamin'izany fa zao miakatra dia miakatra foana ihany io. Lalana aloha ny tena hitako songadina nataony tamin'ny fitondrana aloha mba betsaka ihany ny olona niasa satria teny tiako sy ny karazany. Nazo tantsoroka na ara-pitaovana na arakevitra ireo tantsaha tamin'ny fotoam-pitondrany Marc Ravalomanana. Tsy niakatra toy izao ny vidin'ny zesika sy ny masomboly ary tsy nijaly amin'ny resaka hohanina toy ny ankehitriny malagasy maro anisa. Betsaka ny famoronana orinasa sy asa tamin'izany fotoana ary tsy niroborobo toy izao ny sehatra tsy manara-dalàna sy ny gabraraka. Ny lamy mampitatra satria tsara ny lalana na teto andrenivohitra na ireo ny azo ny faritany ary voakojakoja no voaaro amin'ny tsy fandriam-pahalemana ny mpampiasa lalana. Iverina vahoaka ny fahefana amin'ity taona ity, fotoana azon'ny olom-pirenena tsirairay mitsara ka nehoany ny safidina. Eo amin'izay lafim-baovao ny sosialy izay hatrany izay tsy misy na inona antenaina intsony amin'ity fitondrana ity ho ny fanehoan-kevitry ny olom-pirenena. Sendra ny mpanao gazetana hatrany izay tamin'ity androany ity izay ny mafy indrindra no nampitondraina sy nampizakaina ny vahoaka malagasy ankehitriny izay efa reraky ny fiainana tanteraka pokaty avokoa ny fampanantenana rehetra izay nataony ity izay fitondrana ity. Ando miaratiana Andry Rakoto Malala. Reraka ny malagasy ankehitriny. Reraky ny fitediavana isan'andro izay tsy maraka intsony na ny filana fototra indrindra aza. Leo ny fampanantenana pokaty sy ireo asa nandamoka tsy ny tera-bokatsoa fa vao maika na mitotongana ny fiainam-bahoaka. Ny vola miditra isan-tokantrano zara raha misy tsy maraka ny fisotrognitry ny vidim-piainana. Ny fananana kely tavela lasa ny mpandroba sy ny dahalo. Ny fahasalamana sy ny fianarana tsy zarizary. Maizina ny fiainana, manampitrotraka izany ny delestazy izay efa lasa foto-sakafo ny isan-tokantrano ary manimba ny fivelomana. Tsy fantako izay tena fandehany fa dia hoe miaina amin'ny zava-misy dia atao izay ampilamina ny fiainana. Dabena zany efa tsy mieritreritra zany hoe fanjakana zany ntsony fa ny zay apetony fiainana sisa nataony ohatrany hoe zay mampety ny fiainana sisa nataony dia raha hoe izy zany sisy taotsiny hoe mandeha fotsiny zany sisa raha-pirenena amin'izao fa raha hoe filaminatsaina sy ny hanina zany amin'izao fa tsy an'le vahoaka malagasy tsony. Tokony sosialim-bahoaka aloha ny jerevanao voalohany. Ny olona rehefa noana zay le tsy maintsy mipoaka ny sarom-bilany. Poaka iny ny farany tsisy inona anjahoana tsony aoko dia mipoaka. Tsy haiko hoe inona no mba fepetra raisy mpitondra fanjakana manoloana an'izany fa ohatran'ny tena efa tsy rarany tsony zany tsy rano satria tsisy tsy mikaikikaiky efa tena raha mikarama isam-bolana ianao ataoko hoe efatrandro zany dia lany ny karama isam-bolana. Sady mifamiady amin'ny fiainana mbola maizina ihany koa ny mpianatra mila jiry ninona ny asa fivelomana tsisy mandeha amin'izay laoniny. Dia tsy maintsy hoe miezaka ihany satria ny tena olo dia mihinan-kanina dia tsy maintsy miezaka mitady na dia efa lehibe ary ny tea. Ny ankizy koa mafy ny fiainana dia tsy afaka hoe hiakina amin'ny ankizy fa mbola mahatady dia aloha miezaka ihany aloha. Tena mijaly be amin'ilay delestage.
tena misy an'izany nenaiky izany efa ho adiny efatra adiny 5 vao miverina ny jiro dia amin'izany lasa mividy labozia nefa le labozia koa tsy dia tsy matery. Tsy misy azo an-tena ny intsony raha izao fitondrana izao. Ampy izay ny fanaovana kilalao sy ankilabaoly malagasy. Mila olona mahay mitantana i Madagasikara fa tsy vita ny fitsapatsapana tahaka izao. Nandiso fanantenana le izy tsy arakaraka le tamin'ny fameran-tokotany voalohany. Raha ohatraniko aloha dia efa tsy lany intsony izy raha ohatraniko na metoky am-boalohany rehefa mafimafy ihany le ady. Efatra taona izy ny teo aloha efa totongana ny fiainan'ny malagasy totongana ny toe-karena. Raha ho manokana aloha zany efa mety tsy mahavaolana intsony izy. Tena ataoko angamba hoe mandangy izy raha mbola hiteny indray hoe ahita vahaolana zany. Fa raha za manokana aloha zany raha safidiko manokana tena aleo miverina amin'ny filoha marika Ravalomanana satria hitako hoe za zany matsapa tena misy elanelany be mihitsy ny fiainana tamin'ny fitondran'ny président Ravalomanana sy ny amin'izao fotoana izao tena misy elanelana be da be mihitsy. Raha ho ahy manokana zany aleo miverina amin'ny filoha Ravalomanana. Mila fanavotanainka ny Madagasikara hialana amin'izao fahoriana izao. Fandraisana andraikitry ny tsiraray fiara-mientana rehetra no ahafahana manatratra ny tanjony. Sakafo hoan'ny malagasy amin'ny alalan'ny fahavitany tena ra-tsakafo ao anatin'izany ny fanohanana ny tantsaha izay 2.7 isanjato ny malagasy aniady amin'ny tsy fandriampahalemana ny fanarenana ny jirama santionany sy amin'ireo asa maika sy asa mitohy lahara-pamena ho an'ny kandida hamarika Ravalomanana ireo fanampanazavana. Anangana firenena vanina ny tanjona ho an'ny kandida marika Ravalomanana. Ao anatin'izany ny famerenana amin'ny laon'ny fiainana malagasy izay potika atao anatin'ny 10 taona mahery. Nofaritan'ity kandida ity ireo asa lavitra ezaka, ny asa mitohy ary ny asa maika ho famonjenan'ny malagasy. Tsy maintsy hitondrana vahaolana aingana dia aingana ny sakafo mba hinakanina vahoaka. Dia tsy hay maintsy amoronana asa ireo olona tena sahirana, tanora ary koa ireo le mandro fotsiny ireo. Dia fitondrana vahaolana amin'ny resaka jiro dia mampimenimenina ny olona rehetra. Vitaitsika io fa aza matahotra nareo. Dia niady amin'ny tsy fandriampahalemana. Loza. Ny vahaolana amin'ny fanalefahana ny fiakaran'ny vidim-piainana hoe aminareo. Ny fomba fanafahana an'io fanenana ny fahefana. Ahena zany le vidim-piainana. Fa lafo loatra. Inona ataontsika? Misy paikady eo. Voalohany amin'izany aloha tsy avila lidangana toy izao tsony io lanjam-bola. Tsy mety io volantsika amin'ny totongana. Fitondrana vahaolana amin'ny ady, amin'ny tsy fahasalamana. Ara-pahamena ny fampidirana ny zaza an-tsekoly. Tsy maintsy ampianarina ny ankizy. Tsy te ahita intsony eto Madagasikara hoe ty mbola tsy mianatra ty zaza ty. Tsy maintsy ataontsika ny hidirana ankizy ireo mianatra. Famerenana indray ny firaisan-kinam-pirenena sy ny fanatsarana ny tontolo politika. Indrindra ny fampitsaharana, ny fanenjehana ara-pitsarana zay manana endrika politika tsy maintsy avoakantsika daholo reo gadra. Tsy fidina. Gadragadraina daholo zay olona tsy mitovy hevitra, tsy mitovy fijery. Tsy maintsy hanao araka izay azo ataontsika tonga dia hamoahana andreo miaraka amin'ny vava. Ary indrindra amerina amin'izy ireny amin'ireny toerana saza azy ireny mba hiaina maty asina mivoaka malagasy. Anampetsaka amin'ny fahazoana malagasy sakafo izay tena asa maika ny tantsorika omenan'ireo tantsaha izay mandrafitra ny 2.7 isanjato ny malagasy. Tsy maintsy miara-mentana daholo ny olona fa ny 2.7 isanjato ny voaka malagasy tantsaha avokoa. Tsy maintsy ampiana amin'ny lafiny marina ny tantsaha rehetra. Ho averintsika daholo ny fanampiana azy ireny amin'ny masom-boly, amin'ny foto-drafitrasa ary indrindra amin'ny zezika zay ilainy. Ary ny formation zay tokony omena azy ireo. Tena zava-dehibe zay ny anaovana azy farany. Ka dia hoy aminareo hoe mananonareo fanantenana. Fa zay ny fomba anaovantsika azy. Ifamelona amin'ny malagasy ka isan'ireo lahara-pahamehana ihany koa ny fanamboaran-dalana izay lalan-drà azon'ny tantsaha mamoaka ireo vokatra ary ahafahan'ny malagasy mifamezivezy.
Vaovao manodidina ny fanomanana ny fifidianana kosa indray telo andro sisa no fotoana ahafahan'ny olom-pirenena manoratra manamarina ary manao fitarainana mahakasika ny mombamomba azy ao anatin'ny lisam-pifidianana kiondalana lehibe hanavotana ny firenena ny fifidianana ka tsy tokony ho atao atsirambina fa mitako kosa fiaraminta ny rehetra fanadihadiana nentin'ny andomiaratiana andry Rakotomanala. Miverina amin'ny vahoaka ny fahefana rehefa tapitra ny fehim-pitom-piasan'ny mpitondra. Lalantokana ahafahana manavitra ny firenena ny fifidianana. Resy lahatra amin'izany olom-pirenena izay efa tena latsaka katerina tanteraka. Mitaky andraikitra avy amin'ny tsirairay anefa izany fa tsy vitan'ny vava fotsiny. Mba tsy hanaro ny zoana aloha dia mba mifidy. Hoe mila mifidy zany ianao. Mba hatsakan'ny safidim-bahoaka zany izay ny fifidianana. Izay mba eritreritro za vonona ny fidy raha ho anamana koa zay andraikitra zay raha le fidiko koa tsy lany dia tsy mampaninina raha ohatra ka hoe efa mifidy ihany nefa tsy lany. Zava-dehibe mahasotra dia ny zo maha-olombelona sy ny maha-olom-pirenena zay ny sy fataoko anarana efa misoratra mihitsy eka. Ny vahoaka rehetra ka mameratra fifidianana daholo na iza na iza. Afa maneho ny safidiny hoe ihany mba safidiko ihany mba tiako ohatr'izay mety manova ny fiainao fa raha ohatra kosa ve mifidy ianao nefa le olona fidinao tsy araky ny eritreritao zany dia diso lalana ianao zay. Mbola manana hatramin'ny enina jolay izao ny olom-pirenena tsy nahavita ny soratra sy nanamarina ny anarana anaty lisam-pifidianana ho avy eny amin'ny fokontany. Iry amin'ireo fokontany manao zava-dehibe izany tsy manarotso atsinanana. Olona manodidina ny 7 isan'andro no misoratra sy manamarina ny anarana ety an-toerana taorian'ny 10 Jona. Raha ny antontanisa, mahatratra raisy 303 eo ireo mpifidy efa voasoratra anarana tao amin'ity fokontany ity tao anatin'ny fanavozana manontolo ny lisam-pifidianana. Manao tam mamanentana ny olona dia efa misy radio koa eto aminay dia miteny miantso amin'ile radio iny manao fanentanana ny olona andeha hifidy. Le olatra marisarisa amin'le izy zany ohatrany tsy dia mbola tsy angamba dia akaiky ny fotoana hifidianana angamba ahafahana mifidy moa voalohany indrindra adidididina amin'ny firenena koa iny moa zo firenena malagasy mbola mahalakalana alohany hoe ny olona miverifera lisam-pifidianana eto amin'ny olona mbola mahalakalana fa misy tonga ihany hoe isan'andro. Ie misy olona tonga misoratra anarina ihany fa tsy hoe be dia be fa mahalakalana dia indray 9 dia indray 7 isan'andro. Olona miasa matetika amin'ny 5 amin'ny 9 ireny olona ireny no siblenay izany hanoratra aty satria izy amin'ny etoandro tsy afaka dia izay mahatonga anay manao an'ilay tamtama miantso azy. Ankoatra ny fisoratana anarana, fotoana namariana ny anarana koa izao sao misy diso na latsaka izay voasoratra momba ny tena. Mbola afaka mametraka fitarainana ihany koa raha efa nisoratra anarana kanefa tsy mbola ao na manao fanoherana amin'izay anaran'olona fantatra fa tsy tokony ho voasoratra ao anaty lisitra kanefa mbola hita ao anatin'izany. Faniopanan'ny famelabelaran-kevitra nandritra ny fandarana miara-manonja tamin'ity androan'ity ny fampafantarana tamin'ny fomba ofisialy ny firotsahako fidin'ny filoha Marc Ravalomanana ho filoham-pirenena amin'ity taona 2024 ity nitondra fanantenana vaovao ho an'ny vahoaka malagasy ny fanambarana nataony tamin'ny asabotsy lasa teo iny ho ny fanazavana. Mikorotana tanteraka ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana izao mitotongana ambany ny fahefan'ny vidin'ny malagasy. Ny asa tsy misy, ny tsy fandriam-pahalemana manjaka isan'andro, mitomby isatrany ireo zaza tsy mandeha an-tsekoly intsony, izay zavatra ratsy rehetra tsy hita tao anatin'ny 13 taona naseho an'ity fitondrana Andry Rajoelina ity tao anatin'ny 5 taona nitondrany an'i Madagasikara. Mijaly sy sahirana amin'ny vahoaka malagasy, amaly sy hitondra vahaolana manoloana ireo fitarainana marobe ireo no antony irotsahako fidin'ny filoha Marc Ravalomanana ho isan'ireo filoham-pirenena amin'ity taona 2024 ity. Tsika zany afaka manantena fa matoa président Ravalomanana nanao fanambakana voalohany fa ho kandida ho filoham-pirenena dia fa ao amin'izay fahavononan'izay sy ny paikady rehetrarehetra entina hampandrosoana amin'ny Madagasikara amin'ny fotoana fohy. Zany hoe ireo programme anazy ireo misy ka mizara anankitelo zany misy zany aty am-panombohana, misy eo antenatenany misy ihany koa ireo lavitrezaka zany. Zany rehetrarehetra zany dia anisan'ny hoe mahavelom-bolo ary
be deaibe ireo mpisehatra sy ireo olona nyserasera tamin'ny tena taorianan'izay zavatra zay a de tena hoe natsary tena hoe tena hay mbola isy olona anavitra ihany sy afaka anavitra ihany Madagasikara na de efa tena tao anatin'ny lavaka mangitsingitsika. Efa manana vinana sa manokana nandrenina indray a Madagasikara ny kandida Marc Ravalomanana asa avy hatrany fa tsy kabary na fampanantenana pôkaty toy ny ataon'izao fitondran'izao ny azy. Maika ny fanarenana amin'ny firenena izay tena efa tafalatsaka tanteraka anaty fahantrana lalina. Ny vinam-piarahamonina zay tiano tanterahana tantanana an'izany firenena zany dia napetrany tsara fa lara-pamehana ny fanomezana sakafony malagasy aloha satria io sakafo io rehefa ampy sakafo ny vahoaka dia mazava ho azy afaky ny hamokatra izy afaky ny asa izy zany hoe rehefa mitodika makany am'izay ny fitondram-panjakana satria io nge tena olana eto amintsika am'izao fotoan'izao na manarina na ny sakafo hoanina raha tsy zarizary ary tsy ampy fantatsika fa na de tokony sakafo intelo isan'andro ara ny olona anankiray tsy zany tsony ny eto amintsika fa zara raha mihinana indray mandeha raha ny sasany raha mafana ary indraindray no eto matory rehefa amin'ny alina ho an'ny fiarahamonina ka reny rehetrarehetra reny no ahitatsika zany hoe tena vaolana ho an'ny vahoaka malagasy ny fijoroan'ny filomarika Ravalomanana hamahany reny olana ara-tsosialy sy ara-ekônomika reny napetrany ihany koa tao anatin'izay fanambarana nataon'izay no hoe anisan'ny nojerevantsika io izy ny makasika n'iny lafo ny fahasalamana sy ny fanabeazana indrindra zay tena ahatsapana am'izao fotoan'izao ny fahampitehany zany sehatra zany ary indrindrindrindra ny ao anatin'ny fitsarana zay efa miteraka ny tsy fahatokisany vahoaka intsony ny fitsarana atao amintsika ny zava-misy am'izao fotoan'izao satria manjaka loatra ny kolikoly ary tsy hitan'ny vahoaka malagasy tsony no hoe aiza marina ny tena fahamarinana nohony zay fitosahany atsona hoe kolikoly eny amin'ireny rafim-panjakana isatsokajiny ireny. Ankoatr'izay dia anisan'ny noresana tao anaty fandarina miara-manonja androany ihany koa ny fikasana andrava amin'ny ampandy ny birao maharitry ny antely mindram-pirenena Anjomalasa teo. Nanamafy ny kestiora fahatelo ny solombam-bahoaka Mamra Benirina izay anisan'ireo saika noesorina tamin'ny toerany nilaza fa ny vondrona parlemantera tima mihitsy no nokasain'ny solombam-bahoaka sasantsasany nosombaina. Eo amin'izay lafim-baovao ny raharaham-pirenena izay hatrany dia mety isy fivoriana tsy ara-potoana atrehan'ireo solombam-bahoaka mialohan'ny fifidianana mba hikitihana ny code de la nationalité eto amintsika. Atao arian'ny resabe sy momba ny fananany Andry Rajoelina zorim-pirenena frantsay araka izany dia mandeha indray io resaka io amin'izao fotoana izao. Asin'Andriamalala sy Manora Andriamalala. Ho tambazana vola otrina sakatikatara firy indray zany ireo solombam-bahoaka ho takalo ny fiarovana Andry Rajoelina. Io avy hatrany ny fanontaniany ny mpanara-baovao vana eno resaka mandeha fa hokitihana ny code de la nationalité malagasy. Isy ny fivoriana manokana atrehan'ireo solombam-bahoaka toato. Tahorin'ireny vaovao milaza fa tsy manana zorim-pirenena malagasy ireny intsony Andry Rajoelina no nipoitra io resaka mandeha io. Nanamafy izany ihany koa ny lahateny filohan'ny anteny meram-pirenena tamin'ny famaranana ny fivoriana ara-potoana ny solombam-bahoaka izay laza fa efa misy tolo-dalàna momba ny fizakana ny zorim-pirenena ao amin'ny anteny meram-pirenena ka mila dinihina. Ny mahagaga dia tao aorian'ny resabe nandeha momba ny fizakan'ny Andry Rajoelina zorim-pirenena frantsay ka navery ny zorim-pirenena malagasy azy vao nivoaka indray ity resaka ity. Tsy mety tonga saina ny fitondram-panjakana fa efa mitody damosina azy avokoa ny ankamaroany ny solombam-bahoaka maro anisa amporofon'izany ny tsy fahatratrarana ny fetrisa na ny koroma nilaina tamin'ny fanonganana ny birao maharitra sasany ny zoma alina lasa teo. Dia aleo androso indray amin'ny code nationalité dia ho hitantsika eo fa namono biby tsy nahafaty izy raha izay fa ilay mbola hosavy anome otrina indray inona indray no anambazana an'ireo solombam-bahoaka ny tany maro anisa no renay hoe nisy izany fa ny taty fatany tsara mihitsy fa tsy ny fanatona taminy ny amin'izay resaka hoe ary amin'ny filohan'ny vondrona parlemantera dia nahazo ny vaovao teo anivon'ny vondrony parlemantera tiako Madagasikara fa niezaka nikitikitika ireo solombam-bahoaka avy aty amin'ny timma ihany ny avany anivon'ny manana maro anisa fa tsy azo ny fakampanata amin'izany izy satria efa ny zavatra manjo ny vahoaka efa zao rahantsika mahita zao dia mbola zany any ny eritreretindreo olon'ireo tsy mety fa ireo olon'ireo ampy re zay ampy zay aok'izay fahavalom-bahoaka ianareo raha mbola manao to zao tena fahavalom-bahoaka tsy misy toanareo
raha mbola toizanareo zao fanaonareo zao tena ampitombo ny fankalany vahoaka anareo zany zavatra any raha sanatry ka miketriketrika an'zany fivoriana tsy ara-potoana zany ianareo fa zavatra vita iny fa ny safidiny anana ny zoam-pirenena farantsay ny filoha alao izy hoany satria mifangaro zany zao mifanitsaka lay tompontsoa firenena malagasy firenena frantsay ary lasa lehibe eny ny filoha-pirenena Emmanuel Macron lasa lehibe no iaho satria nanaovany fianianana tsy misy hevitra itsony efa ranoraraka fa tsy azo rofina dia mety aminy aloha izy mifindra monina any ivelany any amin'ny tena firenena izay ny safidiny izy tsy noterena izy atreto aloha fiano mandeha fa tsy maintsy hodiniana mialohan'ny fifidianana io code de nationalité io ka isy indray ny fivoriana tsy ara-potoana atrehan'ireo solombavam-bahoaka andrasana araka izany toy ity vaovao ity. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray tsy natafiditra fa tsy 720 miliara ariary ny commune Antananarivo renivohitra raha tombanana ho 70 miliara ariary no tratrarina ho an'ny taona 2024. Ireo orinasa natsangany ben'ny tanànan-keriny nefa no mampiasa vola betsaka ireo mampiasa betsaka amin'ireo vola ireo antsoavy no nataon'ny mpanolotsain'ny tanàna Clément Sararnirina ny amin'ny tokony zanakatonana ny SMZD, ny SMA ary ny SMEV izay tsy mahavita ny asany akory. Mitaraina izao ny piasan'ny commune fa tsy nandray ny karamany. Mivangongo ny fako ary zarana misy fanamboaran-dalana eto Antananarivo renivohitra. Nakaton'ny katolika ihany koa ny EPP tsy ilany vato satria tsy voalohan'ny commune ny ofa toerana Ravirazafa Mahenina. Mateo Prince no mitatitra amintsika ny Atsiprian'izay vaovao izay. Taralava ny karamampiasa ny commune ho ny syndikan'izy ireo. Ninina tsy nalohatra amin'izao ihany koa nefa ny karaman'izy ireo iray volana. Valbraingina no azo raha mitaraina ny ben'ny tanàna. Voaroka ihany koa nahafindra toerana ireo mpiasa maneho hevitra amin'ny anao manjery. Saratra be ny fampiasaka amin'izany tompony ndraiky izany satria ny valy teny omeny izany olo izany rehefa miteny dia manao hoe tsy malala lohana mety izy. Izay ny teny ary efa teniny tamiko izay satria izahako dia mitaraina amin'ny alalan'ny anaram-piasa satria tara foana vola tsy fanta aiza moa ny olona zany hoe mpiasa-panjakana dia 3 andro mbola tsy mandray vola. Inona ny zavatra tsy mahazo anay mpiasan'ny commune ireny tany ny mahazo anay any amin'ny asa tao any no fanenjehana anay ato amin'ny toeram-piasana koa mbola manginy koa. Ny mpiasan'ny commune ireny Antananarivo raha manao fanambarana ohatra izao dia mety mise en terrasse na atao hoe AMG mety miala amin'ny toerana izay misy anao. Andray fepetra enitra izy ireo raha toka minima anao be marena ny tompona andraikitra amin'ny tsy fandoavana ny karama. Etsy ankilany, tsy nitondra vahaolana na kely ho an'ny commune akory azy ny orinasa SMA izay mandraikitra ny fako, ny SMGD izay misana ny parkina sy ny tsena ary ny SMEV izay mpanao lalana. Tsy maintsy omena amin'ny ampahan'ny volan'ny commune ireo orinasa natsangany ben'ny tanàna sy ny naman'ireo. Tsy misy anefa ny mangarahara amin'ny fitantanana ny volam-bahoaka. 300 ny vola miditra amin'ny commune ny hoe arotsaky ny commune zany makany amin'ny SMGD raha ny fifanarahana. Fa ankoatran'izay momba ny parkina manokana dia ny 500 ka hatramin'ny 900 ny vola izay arotsaky ny izay miditra zany moa amin'ny alalan'ireny parkina ireny dia arotsaka avokoa makany amin'ny SMGD arotsaka ny commune. Normal zany ary lojika be raha toa ka sahirana ny commune Antananarivo renivohitra manoloana an'izay fisina fitsinjaram-bola iarahana amin'ireo société municipale izany fa tsy manara-dalàna io satria volam-bahoaka ny volan'ny commune, volam-bahoaka no tangosana zany amin'ny alalan'ireny parkina, amin'ny alalan'ireny tsena, amin'ny alalan'ireny volam-pidirin'ireny resaka bassin lavoara ohatra na reny hoe fa toerana fanasan-damba izay alohan'ny mpiara-miombana antoka amin'ny commune amin'ireny fotoanany izao tokony hanafoanana anazy fa anao an'izany hoe mpitantana tsy mino Tsy hita ny fandraisana raikitra ny fanjakana mahefa manoloana ny ampihimamba ataon'ny mpitantana ny commune. Tsy rotra ihany koa ny anivon'ny IGE izay manana andraikitra goavana ao anatin'ny raharaha. Politika ny resaka ka mahazo rariny ve izany olona akaiky ny mpitondra. Ny ben'ny tanàna rehefa amin'ny lokon'ny mpanoherana dia anaovana antsojay ampidinana an'ireny IGE sy ny mpanara-maso rehetrarehetra ireny fa ny eto ambanimaso zany hodiny ireo mpitondra fanjakana sy ireo rantsana samihafa tsy hita manoloana an'izay. Matoa zany io tsy fitenenan'ny fanjakana io amiko dia firaisana tsikombakomba amin'ny zavatra misy eo anivon'ny tanàna Antananarivo. Mivangongo ny fako eraka ny Antananarivo, mifanaretsaka ny mpivarotra sy ny mpandeha ary ireo manam-bola ihany no tafiditra ao anatin'ny tsena. Mampiteny mona ny faratsindalana eto an-drenivohitra izay tokony vita tamin'ny faran'ny volana Jona teo ny fanamboarana rehetra. Hatramin'ny EPP ilany vato aza, ny sorony katolika noho ny commune tsy naloa ofantoerana herintaona. Navoaka androany ireo tablio ary nafindra tao amin'ny EPP akaiky ny sekoly.
mbola baraingo hatreto no avin'ny mpampianatra sy ny ankizy eo anivon'ny sekoly izay vokatry ny fitantanana sadasada ataony be ny tanàna. Fa fitoetseo eo ireo mpiasa malagasy mandrotsaka sy nandrotsaka latsakemboka eo anivon'ny KNAPS mitokona ireo mpiasa eo anivon'ity orinasa ity amin'izao fotoana izao ka misy fetraika mivantana amin'ireo manandrara ao izany sy metraika mivantana ihany koa amin'ireo azoky olona tokony misitraka fisotrondronondro Asina Andriamalala sy Mateo Prince. Fimenomana sy atezerana ny an'ireo manandrara natao tao amin'ny KNAPS Ampefiloha androany vao maraina. Maro ireo beantitra no nodimaina avokatry ny grevin'ireo mpiasa izay nanidy tanteraka ny birao teto Ampefiloha. Resaka nandeha teto ny hoe nampindramina olo-kafa ny vola fisotrondronono ireo beantitra. Ny odikodina teto ny resaka tsy nisy nanome fanazavana ireo beantitra ka niaina tamin'ny honohono. Tokany le resaka teo dia zay aloha zavatra enina teo hoe vao ampisambondra zany le vola dia tsisy tsony le vola le kapitala 20 000 zany le vola be. Anatika certificat de vie. Certificat de vie zany efa 2 fois par an amin'ny janvier le février. Tongeto zay gagabe 4 fa inona ny antony anakatony anazy hoe izy tady androba ny vola mibeantitra zany ve dia mbarary. Nandritry ny fotoana niasana 30 taona ve nakana ny vola io nanomezana ny KNAPS tandatin'ny 30 taona. Tonga fotoana mba ndraisana azy dia izao rovony zala fotsiny vola dia lasa izy. Tsy d'accord amin'izany mihitsy izay. Izy communiqué officialisé fa tsy problème anay zay problème interne anareo ary zao olona mivory zao miala tsiny indrindra tompoko a za tsy te higadra tsy te hiditra any amponja amin'izao efa hoe olona efa antsika zao fa zao tsy anakorotana zay tompoko fa zay miady ny zo anay aiza ny vola anay votre problème c'est pas notre problème zay fotsiny hoe nenay oka mba kitipihana tompoko le volany beantitra satria any beantitra tena mamaly teny fa tsy hoe any mpanjakana na niny satria io zany hoe mba antitra iny waiza tonga le olona zao waiza tonga antitra zao dia mbola tsy fantatra hoe ahoana hoe enfin zay mandray dia mbola tsy fantatra hoe andray zay sa tsy andray azonao dia nefany ny olona zany ny teny hoe raha ohatra hony ka hoe enfin no tapany le izy dia mahazo mandrakizay fa raha ohatra ka tsy tapany le fin dia tsy mahazo mandrakizay dia tsy haiko ahoana sy ahoana zany le izy. Raha salamtenako zao dia tonga teto maraina anatitra certificat de vie dia gaga be mahita an'le vahoaka satria tsy mivoa zany ny varavaran'ny KNAPS dia samy nanazava teo moa zany dia maheno ihany koa raha tsy vita an'le fa nantenana certificat de vie fa ohatrany mitraikany amin'le resaka pension mihitsy aza le izy raha kisangisangy asa satria hoe ohatrany hoe kisarisary ve le resaka sa tena marina hoe aleo mieritreritra ny amin'ity faharoapolo ty tsy misy ny pension toy izay hoe tena ho foana tanteraka ny pension orina fa hoana marina moa zany ny tena fandehan'le vola mibeantitra tompo tena tsisy fanazavana mihitsy ve sa hoe tena samy manao zay tiany ataony kosa ve le fanjakana sao dia tsy mety satria ny telo volana andraisana volana nefa tena atao hoe efa tena mafy be mahazo anay le beantitra amin'le fandraisana vola nefa le kisarisary mandeha ato sao dia ohatraohatran'izay hoe efa niezaka nitady fanazavana tamin'ireo mpiasa ihany izay saingy tsy nahazo. Afantatra kosa fa noho ny tsy fanekena ny fanagadrana ny talejiny ranony KNAPS mpisolo toerana no antony izao fitokonana ny mpiasa izao. Ireo tompona ndraiky mpanjakana kosa hatreto tsy mbola nazao mpanazavana momba n'izao savorovoro izao. Lafim-baovao ny fampianarana kosa indray nanomboka androany ny fanadinam-panjakana BEPC sy BEP ao antsika teto Madagasikara somary nanasarotra ny fanomanana ho an'ireo ray aman-dreny nanaovana fanadihadiana na izany aza tsy maintsy izay ampelantanana no ahiratra hoy izy ireo tamin'ny ankapobeny dia ny taranja siantifika no tena sarotra ho an'ireo mpiadina nanaovana fanadihadiana. Asina Andriamalala sy Manora Andriamalala. Ny taranja siantifika toy ny fizika no tena atahoran'ny mpianatra nanao fanadinana BEPC izay nanomboka androany. Mitotaly 7,7 hetsy izy ireo manerana any Madagasikara ka ny 7,707 hetsy amin'ireo no sokajy A ary ny 8,705 hetsy no sokajy B. Ny taranja malagasy no santatra ny fanadinana androany. Mora ihany fa misy sarotra kely. Ina zao sarotra atao? Sikajin-dahatsoratra dia fitsipika.
Nieritreretiko sarotra le izy fa mora ihany efa tena natao. Malagasy tsy azo atao hoe sarotra be fa zavatra efa natao tany am-pianarana ihany. Za tany am-pianarana foana nianatra fa tsy nanao kory mihitsiny. Atony le izy ohatran'ny isan'andro ihany. Ie, miavaka satria aiko za mandeha miavaka. Zay kely eo am-pelantanana hoy ireo ray aman-dren'ny mpianatra no karakarana ireo zaza nanao fanadinana nanomboka androany ireo. Tsy nisy ny fikarakarana manokana amin'ny ankapobeny. Enjakenjana ihany zao fiainana zao aloha nijerena nefa ny ankizy zany tsy maintsy hoe manana aloha. Tsy maintsy hoe le ankizy anala fanadinana zany tsy maintsy hoe lara-pahamena aloha zany tsy maintsy voalohany indrindra zany tsy maintsy hoe karakaraina ny ankizy rehefa hanao fanadinana. Anaty fikarakarana ohatrany hoe teo amin'ny lafiny fitafiana aloha zany voalohany indrindra tsy maintsy hoe no manana daolina ny akanjo mafana ny ankizy ary zany tsy maintsy hoe mba neritreretina daholo. Iena ny fitaovana na ny rehetrarehetra zany dia efa iny zany tsy maintsy hoe no manana aloha zany. Fanomanana aloha eny ny mpianatra ihany zany efa atokisana izy. Tsy dia misy ny andro fotsiny nangatsiaka. Tsy dia nisy hoe fanomanana be fa ezahana terina sy alaina fotsiny izy dia mba miankoraze anazy. Fianarana ny ampianarana isan'andro ihany nanaovako ny zanako. Tsy izay zavatra nasarotra anazy zany e. Satria io zao fianaranao dia aza misy fitebitebenao fa rehefa tonga am-pianarana dia zavatra natao any ihany natao any ampianarana fa aza mitaitaitra. Dia nena koa moa zany tsy dia mba zatra an'le manao ino moa hoe dodosina hoe mianatra lesona sy anana ohatra anao satria nena ohatra matomatotra kely izay le zanako dia nena zany tsy isan'izany na ny zavatra anaovany ary tsy nataoko an'izany hoe fidianana zavatra vaovao be sy ny namany tsy ataoko an'izay satria nena efa zatra ohatr'izany foana ny zanako. Nanomboka androany ihany koa ny fanadinana BEP na ny brevet d'études professionnelles sy ny CFA na ny certificat de fin d'apprentissage ary ny CAP na ny certificat d'aptitude professionnelle kosa dia ho tanterahana ny 10 hatramin'ny 13 Jolay ho avy izao. Lafim-baovao ny toetry ny andro kosa indray afana kokoa noho ny tamin'ny herinandro ny amin'ity herinandro ity hoy teo anivo ny sampana mpamatatra ny mety ho toetry ny andro isy ny faritra isitraka orana manify iovaova kosa ny maripana indrindra ny eto afovoantany sy ny amin'ny faritra ivakina karatra ravorazafy mahina Sima Teo Prince. Saika mivaova trano ny maripana manerana nosy saingy akatra ambony kokoa noho ny tamin'ny herinandro ny maripana ny farany ambany. Na izany aza tafiditra ao anatin'ny vanim-potoana ny ririnina isika ka ny alina sy ny madiva maraina no tena angatsika isy ihany koa ny faritra isitraka orana toy ny any atsimon'ny nosy. Amin'izao fiantoan'ny herinandro zao matanjaka mivaratra aza zay mahatonga ny andro somary malomaloka aloha ho an'ny ilana tsinanany afovoantany tafiditra ao anatin'izay Analamanga sy ny manodidina. Morotsiraka tsinanana rehefa matanjaka ohatran'io ny varatra aza dia saika mahazorana somary miatoato ho an'ny aloatra mangorotsy ny ilana tsinanany afovoantany moa dia somary manjombona mety arahana herika indraindray. Ny toetra izay toetra ny andro zay hatramin'ny rahampitso misava miandalana izy rahampitso hariva makany amin'ny alarbia sy ny alakamisy any ho any satria misy fandalovana rindritra ao anandray ao atsimon'ny Madagasikara dia tombanana isava miandalana ny toetra ny androntsika manomboka amin'izay fa ny zoma kosa indray dia miverina ao anatin'ny volonandro ririnina tanteraka indray isika dia somary mba mafapana kely noho ny tamin'ny herinandro ny maripanantsika amin'ity herinandro ity. Tamin'ny herinandro mantsy ny alatsinainy sy ny talata tafidina 4 degré zao tany avakina karatra tany teto Analamanga sy manodidina teo amin'ny 10 degré teo zany hoe mety miakatra kely zany izay maripana ambany indrindra zay amin'ity herinandro ity satria amin'ny 3 na 4 degré na vakina karatra ary eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 10 degré kosa ho an'ny Analamanga sy Matsiatrambony. Mila mandray fiapetra mifanandrify amin'izay ny tsiraray noho izany indrindra fa betsaka ny aretina miseho amin'izao vanim-potoana ny ririnina izao toy ny kohaka, ny sery sy ny tazo mampietsika ny aretin'ny taovam-pisefoana ihany koa ny andro mangatsiaka ho ny mpitsapo. Famienjandroa ny tady eo amin'ireo mpanao fihetsiketsehana Antolanaro sy ny mpitandro filaminana amin'izao fotoana izao ny maraina teo dia raikitra ny fifandonana tany amin'ny lalana mihazo ny toerana famokarana orinasa mpamokatra fasy mainty na ny QMM izay nanova ny mponina fihetsiketsehana nipoka ny bomba mandatsa dranomaso nanaparitahana ireo mpanao fihetsiketsehana mba handavana ny sakana nataon'ireo vahoaka
Ny mpanao fihetsiketsehana kosa ty Tsankilany izay no Torabato ireo mpitandro filaminana araky ny loharambavao avy any an-toerana olona valo no fantatra fa naratra nandritra io fifandonana io ka ny roa avy amin'ny mpitandro filaminana olona 80 ihany koa no fantatra fa voasambotra mbola karohana ireo olona roa voalaza fa nitarika ity fihetsiketsehana ity raha tsy aivana dia nanomboka tamin'ny 20 jona lasa teo ireto mponina manohitra ny orinasa QMM ireto no nanao izao fihetsiketsehana izao. Fa tsy mbola milamina kosa ny raharaha fiangonana Jesosy mamonjy hatramin'izao ataorian'ny fitsabana nataon'ny solomam-bahoaka ERD tamin'ny fifidianana izay tantana ny fiangonana. Resabe indray amin'izao ny fankalazana ny 40 taona nijoron'ny fiangonana izay mbola mampizara roa ireo mpino ao anatin'ity fiangonana ity. Ravirazafimaina sy Mateo Prince. Andaniny nilaza teo anivon'ny fiangonana Jesosy mamonjy akoron-drano fa iray tsy mivaky ny mpino ka izay no antony nanaovana ny fankalazana ny 40 taona nisy anefa ireo tonga nanakorontana izany omaly. Ho an'ireo olona izay tsy afa-po ary indrindraindrindra angamba mariako etoana hoe noho ny endrika fahadiso-kevitra sy fahadiso-ndalana dia mbola tsy afa-po izy ireo mitohy amin'izay zavatra izay. Ankilany kosa mitony ady eny amin'ny fitsarana ka tsy tokony mbola nankalazaina ny 40 taona hoy ny mpino hafa izay manohitra ny akoron-drano. Ny torinareo tsy nahazo rariny dia vakinareo mibirao. Ity indray tsy ara-dalàna le 60e anniversaire dia nahazo grosy mazava be zay hoe ahemitra le izy amin'ny fotoana mahamety azy ary mirotota mandinika azy satria efa mahay amin'izay mamay anareo nareo dia manao mikimaky mandangy anao forcine izay ampandehan'le izy. Zay Jesosy mamonjy fa ianareo mamadika ny doctrine ny Jesosy mamonjy no tsy Jesosy mamonjy aminay. Ny fitondrana maefa no angatahany mpino andray fepetra mahalona ny zava-misy tsy ilaina ihany koa ny fitsabana mpanao politika ao anatin'ny raharaham-piangonana hoy ny fanehoan-kevitra. Lafy mavao ny kolontsaina kosa indray malalaka ny sehatry ny zavakanto malagasy olana goavana atrehandreo mpiangaly izany anefa ny tsifisian'ny lalam-barotra no ny fahamaron'ny pakatahaka eo ihany koa ny tsy fampian'ny sehatra ampiratina sy anehoana ny kantony ando miaratina sy andry rakota malala. Veriefitra ireo mpanao asa tanana malagasy vita amin'ny taretra na sizalina ankehitriny manoloana ireo olana maro menjady aminy. Ankoatra ny tsy fisiana lalam-barotra, ny falafosany akoram-piasaina, manampitrotraka izany ny famaroana ireo teratany vahiny makatahaka ny asa tanana ny malagasy ka lasa manimban-tsena. Misy zavatra be dia be vitantsika amin'ity Madagasikara amin'ity sizalina ity fa misy vahiny zao mitrandraka amin'izy ity. Nefa tsy tokony izy mitrandraka fa tsika malagasy. Fa tsika malagasy zany fatako hoe zaza tsy manana masinina. Fa misy vazaha zao mampiasa masinina manao sizalina. Dia zareo zany ohatrany hoe empianke manondrana. Nefa tsika malagasy tokony hanana an'izay dia tsika malagasy tokony hanao asa tanana amin'le sizalina. Zany nisy saboté an'le loko zay composena zay daholo raha te hamoaka zavatra tsara. Dia nisy saboté zao iloko dia tonga dia nalainy en gros dia lasa tsy manana composition misy tsy mivoaka mihitsy zany le zavatra amin'izao. Tena le varotra zany zao le lalam-barotra zany tena ilaina satria hoe tsy aiza raha be dia be zao stock eo. Tsy hita hoe aiza ny amidy dia misy olona amin'le mba mandeha kely ihany nalaina. Tsy ao an'le besoin le ilany azy dia izay zany tena ilainy. Le lalam-barotra zany tena tsisy. Arena ho an'ny firenena iray ny fahamaroana ny zavakanto ao aminy, tsy ambakan'izany Madagasikara. 70 eo ireo karazana zavakanto eto amintsika, isan'izany ny asa tanana izay tena miroborobo ankehitriny. Mila fahaizana, fikirizana ny asa tanana. Afaka manampy amin'ny fampidiram-bola ihany koa izany ho ireo mpanao sary hosodoko. Tsy vita ny fahafinaretana maso fotsiny fa mitahiry haren-tsaina ary mbako mitaiza ary manome hafatra ho an'ny mpiarabelona izany. Malagasy zany mampiseho firenena anankiray satria avy amin'ny hosodoko ny ahafantarana ny firenena anankiray zany efa mivoaka ny ivelany mampiseho ny sanganasa malagasy atsika. Dia hita anatin'ny resaka hosodoko zany ny kantony malagasy. Mila fantatry ny rehetrarehetra hoe mila fitiavana io zany ny kolontsaina ny tena satria avy amin'iny ahafantarana ny maneho malagasy atsika anatin'ny resaka momba ny peinture. Mila beazina ny malagasy hanaja sy tia ary hitahiry ireo arena ao aminy. Manana didy sy andraikitra goavana amin'izany haino vakijery amin'ny alalan'ireo fandarana vokariny. Tsy afa-misaraka amin'ny fampandrosoana ny firenena iray rahateo ny
kolotsaina ao aminy. Omena sehatra ity tontolo ity satria raha mitaha amin'ny hafa tsy mahasehatra loatra izy dia ndao atosika ndao omena sehatra dia izao mbola hetsika fanairana trano satria raha vao tsy foazina koa dia matoritory raha vao tsy tairina koa dia matoritory dia irina trano mbola hoe hivoatra irina trano mbola hoe hisy ary amin'ny makanto azy moa tsy tokony ho faty fa tokony ho eo foana dia eo ihany koa ny fandaharana. Zava-dehibe ho an'ireo mpanao asa tanana sy mpanao sary hosodoko ny fanoezana sehatra azy ireo amin'ny alalan'ny fampirantiana ny asa vitany. Maromantsy ireo mpiangaly izany no mitaraina tsy manana toerana anehoana ny kantony. Miantso fiara-masan'ny rehetra izy ireo hanome lanja ny vita malagasy izay manana ny mampiavaka azy maneran-tany. Maresaka iraisam-pirenena mavisatra ny takaitra vokatry ny fihetsiketsehana misy any la Frantsa any tato anatin'ny 5 andro izay nahatratra 7:10 ny mpanao fihetsiketsehana voasambotra androany ary mpamonjy vona iray no fantatra fanamony eny raha ny tatitra nataon'ny ministry ny atitany frantsay onjalana ny vomanana sy Mateo Prince. Tao anatin'ny 5 alina nisy ny korontana tany Frantsa nanomboka ny alahady maraina lasa teo no ny fahafatesan'ny Naël tovolahy kely iray maty noho ny vono nataon'ny polisy azy dia nahatratra 5,000 eo ny fiara may, 10 ny trano may simba. Birao ny mpitandro ny filaminana 500 no voatafika ary mpitandro ny filaminana 700 mahery no naratra raha ny antotanisa navoaka ministera ny aditany frantsay androany. Mpanao fihetsiketsehana 750 no voasambotra ao Malerivo. Tarehimarika izay nahitana fienany raha oharina tamin'ny andro ny alahady. Anjato maro ny mpanao fihetsiketsehana nampidirina ponja hatreto nandritra izay andro maromaro izay raha ny antotanisa hatrany. Mpamono hafa iray namony ainy androany vokatry ny fifandonana nisy teo amin'ny mpanao fihetsiketsehana sy ny mpitandro ny filaminana. Ary trano manam-pahefana sy olom-boafidy maromaro ihany koa no tafian'ny mpanao fihetsiketsehana. Anisan'izany ny trano ben'ny tanàna ny Laie des Roses, Vincent Jean Beuren. Nanome toky ireo olom-boafidy kosa ny Prime Ministra frantsay Elisabeth Borne etsy ankilany fa hanao izay tratry ny hery ny governemanta aherovana azy ireo ary tsy hipetra-poti sy manoloana izao herisetra izao. Tapitra ny fampalalam-baovao tompoky lahy sy tompoky vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany toy ny mahazatra dia ny fandarana Ona Marina sy ny Global News ary ny fandarana Dinika ireo no arainao aorian'izao fampalalam-baovao izao. Blood and Gold kosa ny horonan-tsary ao arainao aorian'izay rehetra izay ny sampana fampalalam-baovao manome fotoananao amin'ny rahampitso indray. Velomary tompoko.